tsy fihetsem-po ny finoana. Izany loha hevitra anasako anao mba haharitra hatramin'ny farany. Ampifaliana indray ry havana malala amin'ny tompo no iaonako sy fampitafako aminao amin'ity androany ity. Naiza misy antsika rehetra dia atolotra antsika rehetra ny araba am-po, araba feno fifaliana, ary araba mba hampirarian-tsoa ny fiadanan'ny tompony anjaka mandrakariva ao am-ponao sy ny ankohonanao. Dia hiaraka hivavaka isika raha nomboka izany dinika izany. Andriamanitra tsara indrindra any an-danitro, ataonay ahoana tokoa no tsy saotranao satria tsapanay ny fitantanana sy ny fahalebiazanao, ny fahasaranao izay nasehonao teo amin'ny fiainanay. Porofony izany izao tombontsoa omenao anay izao, mbola ahafahanay miara-mianatra ny teninao. Misaotra amin'izany tombontsoa izany. Mangataka nefa izay mba hamelanao ny elokay, ary aoka ny fanahinao masina no arotsaka ao aty am-ponay, azonay mahatakatra ny tianao ambara, ary atonga anay no fanandramana ny amin'izany teninao izany. Tononona sangatana ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny Hébreu 12:1-2 no andeha ny boantsika ny fandamin'ny fandarana. Ary ny finoana no fatokiana amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Zay ny finoana. Tsy fihetsem-po ny finoana. Amin'ny filazantsara ny Matthieu 7:10 ny boantsika azy. Filazantsara ny Matthieu 7:10 ka ny 9:20. Ary Jesosy taminy, noho ny fahakelezan'ny finoanareo ihany, fa lazaiko aminareo marina tokoa, raha manana finoana ohatra ny voatsinampy iray aza ianareo, ka hiteny amin'ny tendrombohitra io hoe mifindra ery, dia hifindra izy, ary tsy hisy tsy ho hainareo atao. Zava-dehibe izany teny Jesosy izany. Inona tokoa moa ny zavatra nitranga? Indro nisy olona nanana zanakalahy narary voan'ny andro be, nalatona an' Jesosy, hoentiko eto aminao Jesosy ity zanako ity, fa ny mpianatra ao. Rehefa nitondra azy aho dia tsy nahasitrana azy. Dia nositranin' Jesosy. Ary rehefa vita, rehefa nasitrana, dia nakao amin'i Jesosy tsy moramora mangingina ny mpianatra. Amin'ny 9:20. Dia ozy hoe dia nakao amin'i Jesosy mangingina ny mpianatra ka hoe nahoana izahay no tsy nahavoaka azy? Dia hoy Jesosy hoe satria kely ny finoana reo. Mpiara mitenika namana, raha manana finoana kely toy ny voatsinampy isika ho Jesosy, dia afaka mitondra fiovana lehibe eo amin'ny fiainantsika. Kely toy ny hoe tsy manan-danja, kely raha toa manana finoana kely toy ny voatsinampy ianareo. O Jesosy, mitondra fiovana lehibe. Noho izany ny finoana zany dia tokony hitombo, fa tsy hijanona fotsiny amin'izao. Ary izao ataontsika izao dia fomba iray hitombony ny finoana. Mila manana finoana ampy isika ry mpiara-midinika namana, mba hahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra. So no voalaza amin'ny bokin'ny Romanina 12:20. Romanina 12:20 ka ny 9:13. Fa noho ny fahasoavana nomena ahy, dia izao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo, aza miavonavon-kevitra ka mihevitra mihoatra noho izay tokony ho hiverina, fa mivera izay onony araka ny ohatra ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy. Mpiara-midinika namana, mazava ny teny fa ny finoana dia fanomezana omen'Andriamanitra antsika. Manamafy an'izany Paoly ao amin'ny bokin'ny Efesianina 2:2 ka ny 9:20. Hoy izy hoe, fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana. Ary tsy avy aminareo izany,
fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Mpiara-midinika namana, misy ifandraisany ny finoana sy ny famonjena, satria vonjena amin'ny finoana isika, fahasoavana no amonjena anareo amin'ny finoana zay tsy avy aminareo fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Noho izany tokony takatsika izany fa ny finoana dia tsy zavatra azo tsapahitanana akory, fa fihetsika ataon'ny olona vokatry ny asa ny fanahy masina. Ka noho izany dia tsy fihetsem-po ny finoana. Laza po teo hoe fahasoavana no amonjena antsika amin'ny alalany finoana. Zany hoe voavonjy zany isika satria mino an'Andriamanitra noho ny fahasoava dia mafisy ny mandeha. Ny finoana zany dia tsy fihetsem-po, ry mpiarana midinika namana, tsy finoana, tsy fihetsem-po ny finoana, ary ny finoana dia tsy fihetsem-po, ary tsy finoana koa nefa ny fihetsem-po. Saingy ny finoana dia fitokiana sy fianteherana amin'Andriamanitra. Tsy mety betsaka ny olona manko noho ny fihetsem-po fotsiny ihany, taitaitra eo izy dia manompo an'Andriamanitra, taitaitra eo izy dia manolotra ny tenan'Andriamanitra, ka rehefa tapitra zay fihetsem-po zay dia adino ilay fanoloran-tena dia miverina amin'ny natao. Tsy ny fihetsem-po velively zany no tokony hitondra ny fanandramana ara-pivavahana ataontsika na ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, tsia, fa ny finoana dia tena fifandraisana mitohy, tsy tapaka, mitombo miaraka amin'Andriamanitra. Koa amin'ity androany ity dia averiny mandeha tsy fihetsem-po. Tsy hoe rehefa misy zavatra mahafinaritra anao na mahafampana heninao dia ino anao fa taitra andeha hivavaka, fa na dia amin'ny zavatra mafy indrindra aza dia tokony aseho ny finoana izay tokony iainantsika tsirairay avy. Andriamanitra anie hitay anao ka tsy fihetsem-po fa tena fifandraisana matotra avy amin'Andriamanitra, ity fifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'ny finoana ity, satria fandraisinao maimaim-poana ilay finoana izay mahavonjy anao amin'izao androany izao. Hivavaka isika. Andriamanitra ray eo, misaotra fanomenao fanomezana sarobidy izahay, dia ny finoana ampitomboy aty anatinay izany, aoko hiainanay izany, aoko asehonay eo amin'ny fiainanay fa mino izahay, ka tsy fihetsem-po fotsiny ny fanandramana ara-panahy hiainanay, fa tena fiainana andavanandro mihitsy. Dia mitahiny mpiara-midinika rehetra, mitahihany koa ny fanapa-kevitra izay raisinay androany. Tanonina sy angatanay ny vavaka amin'anaran'i Jesosy. Amen.